miarabantsika indray ny fandarana ambarao amin'izao alarobia atoandro izao ny vaintsika dia ny manampaizana amin'ny fitantanandrara-panjakana Ranaivoson Désiré. Miarabanao ny fandarana ambarao makasitraka amin'ny fanekenao ivainy eto amin'ity fandarana ity. Ya miarabanao namana sineza ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana ambarao amin'izao fotoan'izao. Anomboantsika ny resadresaka iompana indrindra amin'ny hoe fanjakana tsara tantana bonne gouvernance famariparitana fohifohy ngambany tiam-piandohanany amin'izany fanjakana tsara tantana zany Ranaivoson Désiré. Ya ny fanjakana tsara tantana moa dia azo lazaina hoe tafiditra amin'ny fomba fitantanam-panjakana vaovao amin'ny teny anglisy izy teny new public management. Teny frantsay teny nouvelle management public. Amin'ny ankapobeny zany dia fomba nampiarina tany amin'ny sehatra tsy miankina izy io fa rehefa hita fa azo ampiarina ty amin'ny sehatra ny fitantanandrara-panjakana dia nampidirina zany le foto-kevitra vaovao isiny ny fahombiazana isiny ny vokatra satria rehefa mitantana fanjakana mantsy misy fomba anankiroa. Misy le hoe alefa fotsiny le raha-panjakana fa tsy fantatra hoe atraizany fahombiazana sy ny fiantraikany fa nanomboka teo zany te alao tena asiana resaka fahombiazana, asiana zavatra tsara tantana, tsara fitantanana, tsara fitondrana eo amin'ny raha-panjakana. Dia nanomboka tany amin'ny firenena amin'ny teny anglisy izy io ary manomboka tsikelikely miditra ty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay. Zay no hidirantsika lalina rehefa avy eo Ranaivoson Désiré fa milohan'izay miresaka ianao zao teo dia hoe tany ivelany le izy fa tsika ihany koa nefa efa nanana an'izay kolotsaina amin'ny hoe faiza mitantana izay nareo ampitenena na obolana samihafa dia efa mametraka an'izany amin'ny hoe aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka ohatra ny asa vadi-drano ny firaisakina sy ny maro hafa ihany koa tsy maintsy hoe ny avany ivelany ohatrohatr'izay ve no afahantsika miainga amin'ny fametrahana izay fanjakana tsara tantana izay. Ya raha dinihana tokoa ilay fanjakana tsara tantana nanatrika famelabelarina mikasika an'izy ity nisy fotoana tamin'ny mbola teo andalam-piofanana zany dia rehefa tena nandinika ny kolotsaina sy ny fomba fitantanana fanjakana teto amin'ny Madagasikara dia mahita fa zavatra efa niainantsika teto ihany le izy fa tsy voavondrontsika ho lasa foto-kevitra anankiray hitantanam-panjakana fa ny tany ivelany nanao azy ary mino fa anisan'ny natsaka tamina kolotsaina malagasy izy natsaka tamina kolotsaina zany hoe natambany daholo ilay fomba fitantanana nety maneran-tany dia navondrona dia averina aty amintsika indray izy zany zao fa raha marina dia zavatra tsy mila ianarana be izy io fa zavatra iainana andavanandro ary niainantsika na tamin'ny andro fampanjaka raha dia efa niainan'izany fanjakana tsara tantana zany tsika raha ireo foto-kevitra maromaro izay orenana zany fanjakana tsara tantana zany. Inavy lo karazana hoe foto-kevitra mibaiko an'izay fanjakana tsara tantana izay ry Ranaivoson Désiré? Misy 12 izy fa zavatra enina no resantsika angambany noho ny fotoana satria ireo enina ireo no tena ataoko hoe mahafehy amin'ny ankapobeny. Ny voalohany indrindra anisan'ny fisinina antsony hoe fanjakana tsara tantana ny fepetra voalohany na foto-kevitra voalohany dia fandraisana anjara ny olo-pirenena. Raha tsy mandray anjara ny olo-pirenena tsy misy ny fanjakana tsara tantana. Inavy moa iendrika io mety amin'ny alalan'ny fifidianana io. Zay mahatonga antsika hoe raha vitsy ny taham-pandraisana anjara fifidianana dia efa misy fiantraikany amin'ny fanjakana tsara tantana zay. Eo koa ny fandraisana anjara ara-bola hoe rehefa ambany ny taham-pandoava-kevitra dia mahantra ny fanjakana na mahantra le commune na mahantra le faritra dia tsy afaka manao asa fampandrosoana izy. Eo ihany koa ny resaka fandraisana anjara amin'ny alalan'ny hevitra ary zay mahatonga le hoe tsara misy fanehoan-kevitra malalaka mba hivoaka daholo ny hevitra tsara rehetrarehetra. Misy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fanatanterahana mihitsy misy tena ny olo-pirenena mihitsy manao asa misy ny olo-pirenena mitantana foto-drafitrasa mihitsy hoe any amin'ny commune any dia na any amin'ny fokotany any na dia fikambanana olo-pirenena manao fitantanana foto-drafitrasa misy koa ny fikojakojana ary indrindra rehefa atao ny tombana dia antanina ny olona dia mandray anjara izy hoe nafapo sa tsy nafapo. Zay zany endrika na fandraisana anjara raha teo amin'ny tantara malagasy dia nahitany zay. Ohatra itsika zao dia nahita hoe ny tenerana nentina nitondra ny tany sy ny fanjakana tenerana fokon'olona dikan'izany tsy misy olona naray ara-diny fa miara-mihevitra ny raharaha andaminana ny fokon'olona andaminana ny tanàna andaminana ny toe-karena dia ohatr'izay koa ny solo-tena ny fokon'olona ihany koa atsona miara-mihevitra endrika fandraisana anjara koa zany le hoe misy solo-tena dia hatrany mandrapatonga any amin'ny faratapany. Io zany anisany efa niainantsika teto Madagasikara eo amin'ny resaka fanajariana dia hitantsika fa ny lemaka lehibe rehetrarehetra eto Madagasikara dia fandraisana anjara mivantana nataon'ny vahoaka. Zany rehetrarehetra zany na teo amin'ny hetra
dia nisy taloha ny antsony zareo hoe inona moa filazandrareo zisam-pangady vodiena tsy maintsy mandray anjara ny olona ary nampanan-karena amin'ny fanjakana sy nampiroborobo ny fanjakana reny etra izay nalohan'ny olona reny tamin'izany fotoana izany. Zay zany le hoe ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona zavatra kolotsaina malagasy zay zany le fandraisana anjara ny olom-pirenena. Ny faharoa dia le hoe fitoviana équité ozy izy tsika sy ny hoe fampiatiana na hoe sisy olona azonao ahilika na dia ilmahantra na ireo sahirana na ireo manana fahasembanana na ireo zokiolona dia samy nanana ny anjara toerany teo amin'ny fiainam-pirenena avokoa. Dia izay le fitoviana zay zao tamin'ny andro fahiny le hoe misy anarana rano mihitsy amin'iny faritra iny andrano fitoviana zany hoe teo ny nanaovana kabary sy velo rano fa tsy misy avosiva ny vahoaka fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna mitovy eo anatrehan'ny fanjakana ary raha nanangana ny tsena ary izy dia nijerena manokana ny kambody sy ny sahirana hoe azo amidy hatramin'ny rano mba hiveloman'ny kambody izany hoe nijerena na dia ireo heverina fa kely sy bitika eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fahatelo dia ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra. Ny mangarahara moa dia haitsika hoe ny antsony hoe mangarahara dia fantatra daholo ny vaovao ary mampahafantarina ny olona ny vaovao izay tokony ho fantany. Marina fa misy ny antsony hoe tsy ambaratelo ny fanjakana fa izay tokony ho fantatry ny olona dia tokony ho ampahafantarina azy. Dikan'izany tsy misy olom-pirenena afaka miteny raha notaniny hoe ohatrinona zao ny teti-bolan'ny firenena malagasy dia efa tokony ho fantatry ny olona zany. Ohatrinona teti-bolan'ny commune misy anao, ohatrinona teti-bolan'ny faritra misy anao, tokony ampahafantarana ny olona zany hoe izao ny teti-bola, reto ny vola natenana hiditra, reto ny tena niditra, reto ny voaka zany mila ampahafantarana ny olona. Amin'izao fotoana izao efa mampiasa teknôlôjia avo lenta dia azo atao tsara ny hoe ampahafantarina amina tramokala na tambajotra-tserasera ireny vaovao tsara fantatry ny olom-pirenena ireny. Misy ihany koa ny antsony hoe redevabilité na ny ataontsika hoe tamberina ndraikitra dia karazana fanaovana tatitra io zany ary anisany zao raha ohatra hoe solombavam-bahoaka zao dia didiny lalàna mihitsy izy hoe tsy maintsy manao tatitra any amin'ny farim-piadidiana izay nalany azy ary hoe tsy ny solombavam-bahoaka ihany fa na ny be ny tanàna na ny mpanolontsaina ny tanàna na ny ataoko hoe lehibe amin'ny fokotara dia tokony nisy tatitra ny ampahafantarana vahoaka ny zava-misy eo amin'ny faritra misy anazy. Ny fahaefatra dia misy ny antsoina hoe transversalité na hoe fijerena ny lafim-piainana rehetra satria rehefa mitondra fanjakana ianao na mitantana commune ianao dia misy lafiny zavatra be da be mahasahana amin'ny vahoaka sy ny firenena izay mahatonga andreo ministera telopolo maherin'ny roapolo satria tsy maintsy jerena daholo lafim-piainana mahakasika amin'ny vahoaka manontolo. Dia eo moa zany mbola misy adevitra amin'izao hoe iza ny tokony omena lanja bebe kokoa, iza ny lara-pahamehana kokoa, zany mbola adevitra zany amina famaritana politika pirenena. Ny fahadimy dia resaka n'le hoe fahombiazana na hoe efficacité. Rehefa mitantana fanjakana ianao dia tsy maintsy mametraka tanjona hoe tsika zao mametraka tanjona amin'ny resaka ohatra hoe fitombon'ny ari-karena, ohatra hoe mametraka tanjona koa tsika eo amin'ny resaka hoe fanatsarana ny asam-panjakana eny fotony dia reny rehetrarehetra reny zany mila refesina fahana hoe apetraka ny tanjona dia refesina izy avy eo dia eo ny ahafantarana hoe tratra ve ilay tanjona fa maninona ny tsy tratra raha misy ny tsy tratra ary raha misy ny hoe fahatrarana ny tanjona dia jerena ihany koa zany hoe inona avy ary ny fepetra indray mbola ahafahantsika miakatra dingana ambonimbony kokoa hatrany zay le tokony nisy fiatsarana foana zany ny fitantana raharam-panjakana ary nisy fotoana moa ny tenako efa nitantana raharam-panjakana dia nametraka fanambo mihitsy tamin'izany hoe raha latsaky ny zava-bitany teo aloha ny zavatra ataonao dia tokony ny ametra-belany ianao satria miemotra zany ilay firenena. Dia izay zany anisan'ny tokony fanamby atao izay manana andraikitra rehetrarehetra na chef de service ianao na tale ianao na tale général ianao na secrétaire général ianao na maire ianao na lehibe amin'ny faritra dia inona ny zava-bita teo aloha ary inona kosa no entiko ary tokony ianao mihoatra an'izay teo aloha na farafahakeliny mitovy. Ary ny farandrina moa dia le hoe fanjakana tandalàna. Fanjakana tandalàna zany dia ray amin'ireo fepetra ahafahana milaza hoe tsara tantana ny firenena anankiray rehefa mipetraka ny fanjakana tandalàna. Farafahakeliny fepetra telo ny amaritana hoe tandalàna ny firenena anankiray. Voalohany ajaina ny lalàna. Zay zany le izy ampiarina, ajaina, arahana. Faharoa ajaina ny rafim-pitsarana satria ireny rafim-pitsarana ireny no manome hoe
mamoaka ny didy mikasika ny hoe ireto no zao ny lalana tokony re araka ny lalàna dia ajaina zany reny rafi-pitsarana ary ny farany ajaina ny didy pitsarana. Rehefa misy didy pitsarana voaka dia tokony tanterahana le izy ary tokony arahana le izy. Zay le fepetra vitsivitsy fa mbola mety misy pitsopitsony ankoatran'ireo fa mahafe azy angamba reo eninareo. Asa moana tafiditra ao anatin'izay en'izay na ao anatin'ilay izy 12 ty fanontaniako ty Ranavison Désiré ny aminy hoe aiza hoe zany anjara toerany ady mikolikoly ao anatin'io fanjakana tsara tatany. Ady mikolikoly anisan'ny anankiray ankoatran'le enina fa azontsika andrefesana ihany koa zay hoe rehefa mitantana firenena anankiray raha ohatra ka voaja mantsy ny lalàna dia tokony vita ny ady mikolikoly fa matika ny ady mikolikoly mantsy dia fomba anankiray mihoatra ny lalàna anatanterahana zavatra anankiray zany hoe ohatrany hoe tsy manaraka le fahamarinana zany zay le tsika resahana ohatra hoe raha tokony zavatra vita 3 andro dia manisika vola kely dia 2 andro le izy dia vita nefa raha jerenao le atana tohatra dia tsy tokony vita ny 2 andro mihitsy io zavatra fa 3 andro dia matetika zany efa tsy voaraka le lalàna zay zany le resantsika hoe fanajana lalàna mifandraika amin'le ady mikolikoly ka anisan'ny ady mikolikoly ngeza be mihitsy amin'ny resaka fanjakana tsara tantana ary tamin'ny fotoan'andro dia anisan'ny anatranatra nataon'ny mpanjaka ho an'ireo olobe izay andraikitra fanjakana mihitsy ny hoe tandremo ny vola le retsy fa ny vola mamitaka ny endry ary raha misy azo tamby amin'ny kolikoly na ny mpitsara aza tamin'izany fotoan'izany dia tonga dia voaheloka ho faty ny mpitsara anisan'ny ady ngeza be mihitsy ny ady amin'ny kolikoly. Raha mino le fanazavana teo dia tena hoe mirindra le zany hoe fanjakana tsara tantany zany amintsika nefa inona ny tena hitanao hoe olana mifampiarana an'izay hoe fanjakana tantalan'izay. Misy olana maromaro voalohany aloha fitezana ny olom-pirenena satria raha miresaka fandraisana anjara teo azy zao dia mahita hoe ny fitezana ny olom-pirenena mba handray anjara amin'ny resaka fandoavana hetra, amin'ny resaka fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny resaka fifidianana dia tena hoe éducation citoyenne ozy mivazana fanabeazana olom-pirenena ngeza be mihitsy ao anatin'izay satria arakaraky ny mananana olom-pirenena tompony andraikitra sady voataiza no mifampife no ampandroso ny firenena anankiray ary io ny tena ngeza indrindra ny firenena manana fifampifehezana matanjaka sy fandraisana anjara n'olom-pirenena matanjaka ny firenena mandroso indrindra eran-tany. Io zany tsy vitan'olona anankiray fa tena mila rafitra manokana mihitsy n'izay zavatra izay ary ny commune mandroso ny faritra mandroso dia sy ny firenena mandroso dia arak'izay lasaiko izay. Zay zany ny anisan'ny hoe zavatra ngeza be tsara fantatsika mikasika narahako ihany le fanazavanao teo fa ianao ve tsy mahita hoe ny olom-pirenena ihany koa miandry an'le tamberina andraikitra ihany koa izy matetika voafaka hoe misy tokony andraikitra ho raisiko atao anatin'ity sehatra anankiray ty na iton'ity nivony ity fiarahamoniny ty na ny commune na faty. Matetika izy isany tokony misy finiavany mpitondra ampandray anjarany olona ary raha misy an'izay finiavan'izay dia natao ke le fihavanana malagasy ary tonga dia mipetraka satria mipetraka ho azy ny fifampitokisana rehefa zavatra ifampiresahana dia rehefa manao tatitra ianao dia mazava koa ity ny tatitra natao ary matetika reny commune na faritra zay misy an'izay atao hoe mangarahary zay misy an'izay fifampiresahana zay dia aingana kokoa ary matanjaka kokoa mifandraisana anjaran'ny olona indrindra moa zany amin'ny resaka famaritana ny laharam-pahamehana. Ny laharam-pahamehana nge tsy azonao atsaina mihitsy any ambony latabatra ny laharam-pahamehan'ny olona fanomeziko ohatra foana ity satria zavatra tena nisy commune anankiray sao nanana fokotany 7 ny valo amin'ireo nanana rano fisotro madio fa fokotany anankiray ny sisa tsy manana rano fisotro madio dia le mpitantana ny commune zany neritreritra hoe raha laharam-pahamehan'ity fokotany fahasivy ity zany dia rano fisotro madio satria izy rery sisany tsy manana amin'ireo fokotany 7 dia rehefa tonga tany izy dia niresaka tamin'ny olona le tompony andraikitra ny tanàna dia rehefa natao inona tena laharam-pahamehana tsy rano fisotro madio le laharam-pahamehan'le olona fa hoe zay tena mila trano-pokotany zay satria mbola tsy manana zay dia any amin'ny tranon'ny président no manao ny tranon'ny sely fokotany no manao ny taratasy rehetrarehetra ka manelingelina amin'ny fiainam-pianakaviany zareo ka aleo mba misy trano anankiray mba
trampokotany dia eo zany voagaga zany le tompony andraikitra hoe ay tsy araky neritreretintsika ka zay nilana n'le fifampiresana dia rehefa nandehan'izay fifampiresana dia hoe teto-bolantsika nefa tsy ampiavitana trampokotany fa teto-bolantsika atreto no ananantsika dia niteny fokon'olona hoe fidio ny fitaovana amin'iny teto-bola iny fa zay mameno ny ambiny dia mandeha ho azy le fandraisana anjaran'ny olom-pirenena mandeha ho azy le fandraisana andraikitra satria ny fampiarana tamin'ilay laharam-pahamehana zany dia zay le resahanao hoe matetika miandra le tamberina andraikitra le olona satria ny tamberina andraikitra hoe mandoa na mandray anjara mandoa adity izy mandoa hetra izy mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena izy fa eo koa zany ny zavatra andrasany inona ary mba miverina any aminy dia zay le fiainoana azy dia fijerena hoe inona ary laharam-pahamehana tsy voatery vita daholo laharam-pahamehana fa rehefa fantatra avao ke atreto no eto manana atreto no izy dia alamina indray zany izy ary ny laharam-pahamehana amin'ireo maromaro izay neritreretana azo atao dia zay no tanterana tena mifanaraka amin'ny kolotsaintsika raha ve ty hoe bonne gouvernance sy fanjakana tsara tatantira ny fijerinao azy izy tena fiainana malagasy mihitsy io rehefa tena jerenao zany izy tena zavatra efa niainantsika hoe izany mankarara zany angambany eo amin'ny fokon'olona tsy misy zavatra miafina mihitsy izany tatitra zany eo amin'ny fokon'olona tsy misy zavatra miafina mihitsy izany fandraisana anjara ny olom-pirenena ny fokon'olona mandray anjara zato isan-jato io ary angambany teny hoe fandraisana anjara farany tapony ny olom-pirenena satria tsy misy naray ara vao ilika ary amin'ilay izy koa le hoe fitoviana tsy misy fanilikiliana koa fa tsy misy hoe rehefa ianina no miteny dia hafa ny lanjany fa enoana daholo ny sokajin'olona rehetra amin'ilay fokon'olona resaka fanjakana tan-dalàna dia mazava ihany koa nisy rafitra tsy maintsy akatoavana ary na io fokon'olona eo raha izay nomena fahefana dia misy fepetraka hoe reto tsy azonareo atao fa raha mihoatra an'io nareo fokon'olona dia voasazy ny fokon'olona izany hoe mazava tsara zany fa zay le état de droit na le fanjakana tan-dalàna hoe misy lalàna fe avy ny zavatra rehetrarehetra dia ajaina reny lalàna reny ka tena tsy mifanipaka mihitsy amin'ilay kolotsaina malagasy le izy fa mifameno ary atao hoe tsika raha no atao hoe efa nahafe azy mihitsy fa ny anarany novana ny fomba fiantsoana azy novana kely fa le iainana azy zavatra efa iainantsika andavanandro mila soratana izy satria efa vanim-potoana ny soratra zao mila atao fifampifehezana mazava izy dia amin'izay fotoan'izay izy ngamba tokony mandeha tsara ny fampiarana azy inona zany ny tena dingana atao raha tena hoe ampiatra n'izany fametrahana ny bonne gouvernance fanjakana tsara tantatra ny dingana aloha dia fanomezana fiofanana sy ireo tompona andraikitra isana ambaratonga zany dia rehefa avy eo zay fametrahana indray karazana fanaraha-maso sy fandrefesana ilay fanomezana fiofanana satria raha tsika hoe fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ndraisantsika teo dia tsy maintsy miainga avy amin'ilay mpitondra ny ataoko hoe hetsika voalohany ampandraisana anjara ny olom-pirenena dikan'izay zany misy sehatra ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara ao ka raha tsy hainy ilay hoe reto avy ny fombafomba tokony atao raha metraka fanjakana tsara tantantsika dia ohatrany hoe mandeha amin'izao fotsiny aloha le izy ny faharoa manarak'izay dia fanabeazana ny olom-pirenena satria na manao hetsika takan'inona koa ny mpitondra nefany tsy taitra le olom-pirenena dia tsy mahalala ny andraikitra tandrefy azy dia tsy mandeha koa le izy ary ny farandrina dia le nyresantsika teo hoe mifametrahana tsy mpifehezana mifanarahana izay mifanaraka amin'ilay fanjakana tsara tantana hoe andao ara refezintsika izy dia amin'izay hita hoe iza no mahomby iza no tsy mahomby ao anatin'ilay fitantanandrara-panjakana ka io na any amin'ny sehatry ny ataoko hoe direction azy satria taloha ange misy ny antsoina hoe subordonné dia misy ny antsoina hoe chef hiérarchique izany hoe lay lehibe amin'ny ambaratonga dia lay olom-pehezana fa rehefa amin'izao fotoana izao efa somary miova ny fiteny zao efa mpiara-miasa ny filaza azy fa tsy olom-pehezana tsony zany hoe fa collaborateur ozy ny teny frantsay fa tsy subordonné zany hoe efa tokony hisy endrika fifampidinianao zany ampandrosoana ilay sampandraraha anankiray tokony hisy fifandaminanao fa rehefa tsy misy zay dia manomboka mikorotana ny ataontsika hoe direction na fitantanana vondrom-pitantanana sem-pitantanana anankiray rehefa tsy misy zay tenerana zay ary matombopotra reo ataoko hoe hetsika fitakiana hetsika samihafa dia noho ny tsy fisian'ireo fanjakana zavatra tsara tantan'izay ono izany mpisehatra na hoe ohatrany ahoana ny fizarana ndraiky tamin'izay fametrahana ny fanjakana tsara tantan'izay raha eto Madagasikara zao fahafantarako azy ny CSCI comité pour les sauvegardes de l'intégrité zareo zany nisy amin'ny voyan'izy io ny voyan'izay kolotsaina ny tsara tantan'izay
dia miara-miasa amindreo rafitra miresaka ady amin'ny kolikoly dia miara-miasa aminy koa tamin'ny fotoan'andro ohatra hoe ny resaka médiature de la république zany fa everiko fa tsy ampy zay fa tokony sehatra aty amin'ny mpanatanteraka matanjaka kokoa ametraka an'izay fanjakana tsara tantan'izay mino fa raha fahafantarako azy tamin'ny fotoan'andro taty amin'ny secrétaire général ny présidence taty reny le tetika azy ohatrany hoe préa ohatra zany nezaka mivoy an'izay fa everiko fa tokony isy rafitra matanjaka kokoa anaramaso an'ilay izy ary tsaroko tsara tamin'ny tenako ny tantana délégué dia tantana arrondissement teto Antananarivo dia izay dia nezaka nandrefy dia ohatrany hoe rehefa mivoaka le olona avy manao taratasy dia anontaniana hoe nanahoana ny fanaovanao taratasy tato, inona ny tsy nahafapo anao, inona ny tena mba nahafapo anao na afapo eo amin'ny firisan-jato anao dia iny zany ao anatin'ny herinandro dia angoninay dia anaovanay karazana totanisa amin'izay dia hitana hoe ato zany tsika mila manao fanatsarana bebe koa dia mivory dia fanaraka ahoana ny ahafahantsika manatsara, inona ny sakana dia tokony tsara ohatrohatran'izay hatrany ny fitantanandrara-panjakana isanambara tongany amezatsika n'izay voalazay Rana Evson Désiré na koa hoe mety misy fanamariana hoentinao na tsy tafiditra tao anatin'ny fanontaniako teo jery koa zany dia miditra vanim-potoana vaovao zany ny firenetsika dia veriko fa maromaro reo hoe ilatsaka dia veriko fa zavatra tokony hoentiny izay rehetra eritreritra ny tantana firenena ary tsy mipilatsako fidiana filoham-pirenena ihany fa anao mikatra ty amin'ny farany ambany katrany amin'ny faratapony sy ireo service-mpanjakana dia tokony eritreritra an'izay hoe za ve mampandray anjara ny olom-pirenena, za ve mampitovy ny olom-pirenena, ny tetikasako ve mampiseho an'izay mangarahara sy ny tamberina ndraikitr'izay sy ny fomba fiasa moa ve mahomby amin'ny zavatra ataoko sa manahoana eto amin'ity toerana misy aty voajako ve ny lalàna zany tokony fanontaniana verimberina ao an-tsain'ny mpitantana rehetrarehetra isanambaratongany ary mila fanabeazany zany rehetrarehetra zany dia manana anjara moa zany ny hainao manjery ary anisan'ny efa anjara boriketiny eto amin'ny fandarana ambarao ho an'ny olom-pirenena zao isy fanabeazana izany zavatra resantsika zany dia ho anay ny tenako moa sady mpampianatra mpanabera teo dia mampita an'izany amin'ny mpianatra ihany koa hoe sy ho an'ireo olona hofanina mikasika an'izany fanjakana tsara tantan'izany io tsy vita moramora io lavitrezaka io fa mila tomboka le izy mila tohizana le izy dia mila tsaraina le izy akasitratsika ny manampahaizana manokana amin'ny fitantanandrara-panjakana Rana Evson Désiré fa iny teto amin'ny fandalana misaotra tompoko makasitraka indrindra dia makasitraka anareo nanaraka ny fandarana mandrapiresaka ao amin'ny fotoana manaraka andray ny fandarana ambarao veloma tompoko